sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Faniry. Izay ampoizin'ny tompo atao maharitra mandrakizay ny fikasan'ny fony amin'ny taranaka mifandimby ka hanafaka ny fagnahiny amin'ny fahafatesana izy sy hamelogno azy amin'ny andro mosarena. Nalaigny tao amin'ny Salamo 2:3. Faly magnaditriky fiarabagna ampitsikegna amin'ny kafaliegna ary amin'ny karavoagna ho anareo zay mpiaino tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Faniry mamitsika ity. Onjam-peo natao ampitambatra atsika ologno raiky, natao ihany koa ho fagnitarana ny vaovao mahafaly ny Kristy. Iniany ty tsika makalaza ny fo masin'i Jesoa ka ny lohahevitry aroson'ny eglizy amintsika niany. Ny fo masin'i Jesoa, ny fon'i Jesoa no ilay fo fatrapitia ny olombelona. Ka andehary arantsika ampitiavagna, ampinoagna amin'ny fanantenagna ny toroteny ndraiky fampianaragna entin'ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Ramarsson amin'ny alalan'ny famoaboasagna, fitondragna ny teny mamy, teny masoa, teny mahavelogno arahany fagnazavagna ireo vaky-teny masina samihafa aroson'ny eglizy amintsika iniany ity. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky Deuteronomy. Tamin'izany andro zany dia hoy Moïse tamin'ny vahoaka masina ho an'ny Tompo Andriamanitra ianao. Ianao no fidin'ny Tompo Andriamanitra mba ho vahoakany manokana eo amin'ny vahoaka hafa rehetra ambonin'ny tany. Tsy noho ianareo mihoatra isa noho ny vahoaka rehetra nefa, noho ny raiketan'ny Tompo taminareo sy ny fidianana nareo, fa noho ny fitiavana nareo sy noho ny fankatoavany ny fianianana nataony tamin'ny razanareo. Dia nentin'ny Tompo nivoaka tamin'ny tanana mahery sy navotany tamin'ny trano fanandevozana ianareo, dia tamin'ny tanànan'ny Faraona mpanjakan'i Egypta. Ko aoka ho fantatrao ary fa ny Tompo Andriamanitra no Andriamanitra,
dia Andriamanitra tsy mivadika fa maharitra amin'ny fanekena amam-pamindram-po hatramin'ny taranaka faharivo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny, fa mamaly ankitsirano kosa an'izay mankahala azy amin'ny fiandringanana azy. Tsy taredretra akory izy ny amin'izay mankahala azy, fa hovaliany ankitsirano izao, koa tandremo ny didy sy ny lalàna amampitsipika andidiako anao anio, ka tanterao izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ibianu tsara
Vakteny masina faharoa, taratasy voalohany Masinda Joany apôstôly. Ry ava-malala, aoka ifankatia isika, fa ny fitiavana dia avy amin'Andriamanitra, ary izay rehetra tia dia avy amin'Andriamanitra sy mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana, ary mampiseho ny fitiavany antsika izy tamin'ny nanirahany ny zanan'ilay tokana ho amin'izao tontolo izao, mba ahavelona antsika amin'ny alalany. Ary toy izao izany fitiavana izany, tsy isika no tian'Andriamanitra raha teo, fa izy no tiantsika mialoha sy naniraka ny zanany ho sorom-panavotana antsika amin'ny fahotantsika. Ry ava-malala, raha toy izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia tokony mba ifankatia koa isika. Tsy mbola nisy olona nahita n'Andriamanitra na oviana, fa raha mifankatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra, ary lavorary ao amintsika ny fitiavana azy. Ny fananantsika ny fanahiny no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary izy ao amintsika. Ary efa nahita izahay ka manambara fa naniraka ny zanany ho mpamonjy an'izao tontolo izao ny Ray. Na iza anaiky an Jesoa ho zanak'Andriamanitra dia mitoetra ao aminy Andriamanitra, ary izy ao amin'Andriamanitra. Ary izahay efa nahalala sy nino ny fitiavana n'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, koa izay mitoetra amin'ny fitiavana dia mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Antsika mianakavy aniny Tompo, ho tanteraka tokoa Yeisa. Evanjely masina nosoratany Masinday Mateo, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany dia hoy indray Jesoa, misaotra anao aho raiko tompony lanitra sy ny tany, fa nanafina ny hevitrao tamin'ny endry sy besena ianao, ary nanambara azy tamin'ny tsopo kosa. Eny, misaotra anao aho raiko, fa izany no sitraponao. Efa nomeny ny raiko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny Ray, ary tsy misy mahalala ny Ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany zanaka anehoana azy.
Makanesa aty amiko ianareo rehetra zay mitondra fahoriana sy vesaram-pijaliana, fa anamevana anareo aho. Ento nijogako ary mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho, dia ahita fiadanana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora entina nijogako ary mevana nididika. Izany yare nitenene Tompo, terany eo anao ry Kristy. Izany yare nitenene Tompo, terany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, fotoan-dehibe ho antsika tokoa ty andro anio ty, satria miaraka amin'ny eglizy maneran-tany tsika olo raika ato amin'ny dioseze izay faly mifampiarahaba manokana, satria andro ankalazasika ny fomasin'i Jesoa mpiaro antsika eto amin'ny katedraly, ka noho iny katedraly renin'ny eglizy rehetra renitsika ziavy, dia izao ihany koa sika no eto amin'ny dioseze no mifampiarahaba, satria tonga fety. Fa indrindra amin'izao vanim-potoana tena mavesatra ho antsika menakavy izao no ibanjinantsika manokana ny fomasin'i Jesoa loharan'ny famindrapon'Andriamanitra. Amin'ny alahady nefa no ankalazasika ny fomasin'i Jesoa amin'ny fomba manetriketrika, fa eran'ny dioseze miaraka amin'ny eglizy eran-tany dia izao andro zoma izao no ankalazana an'izay fomasin'i Jesoa izay, ka ankafaliana ary ankaravoana no arabana antsika menakavy amin'izao sika miara mankalaza ny fomasin'i Jesoa mpiaro ny diosezesika izao. Engany izao fankalazana izao anampy isika atsiaro fa manana fo mitempo tokoa isika, sy hoe ilay fo tova fotsiny no banjintsika amin'izao fahatsiarovantsika ny fomasin'i Jesoa izao, fa indrindra moa amin'izao taona ziona izao, taona ny volan'ny ankizy, volana izay ankalazasika ihany koa ny fetim-pirenensika. Fa ny fo izay ao amintsika tokoa ao dia ilay fo izay manambara ny mahasika-sika, ilay fo manambara ny sitrapo, manambara ny toetra nanasika, ny fototra mahasika-sika. Sy misy mahalalany ao am-po sika ao fa Andriamanitra irery no mahafantatra azy, ary ao aminy no toerana anaovasika ny safidy ho entsika manatanteraka an'izay safidy izay koa dia ao am-po any, ary izay no mahatonga ny teny hoe sitrapo. Ary ao am-po ao any koa ny toerana iaonana sy fandraisasika amin'ireo manodidina antsika, fa indrindra araka ny averimberitsika matetika ilay fifandraisana telo dia ny fifandraisana amin'ny zavaboary, amin'ny tsika samysika, amin'Andriamanitra. Ka ingany ho fo velona ary ny fosika, ary fo mitempo fitiavana
satria ny fitiavana no itovizasika endrika amin'Andriamanitra sy fitiavana sainto, anefa fa fitiavana zary famindrapo sy fifamelan-keloka ka ahafahantsika manahaka an'Andriamanitra tokoa ary manorina ity tranobe iombonana efa tady robaka noho ny isika misarasaraka ary misarasaraka isika satria noho ny fosika voazarazara. Azo lazaina ary fa io fo io no mampiomina antsika, maha-ola raika antsika raha fo mitepo fitiavana tokoa izy. Fataro ihany koa fa raha mankalaza sika dia sy hibanjina fotsiny fa hivelona izay banjinitsika, koa izao fankalazana ny fomasin'i Jesosy zao ary eny anampy asika ary anamasina ny fosika anahaka ny fon'i Jesosy, izany hoe masina ny fon'i Jesosy satria fonizy lay masina ary anahaka ny fony masina isika araky ny famarinana sika ny vavaka fanokana tena sika amin'ny fomasin'i Jesosy. Jesosy malemy fanahy sy manety tena am-po ataovy manahaka ny fonao ny fonay. Masina zany ny fosika raha ionenan'ilay masina koa zay fosika zay, satria ny masina dia zay miombona amin'ny lay masina dia i Jesosy. Tanteraka io vavaka io raha sy akomboreny fitiavatena ny fosika, raha sy akomboreny avinavina, ny fialonana, ny fiasaram-belasi, ny sy fahaizasika mivelona ny marina, io fosika io dia akombore. Ka raha akomboren'ireo rehetra reo ny fosika dia azagaga sika raha tonga amin'izao krizy misy asika zao, satria mifanilikilika ary mifampisaram-bazana ary ny vokatrin'izay dia herisetra satria sy manjaka ny famindrapo sy manjaka ny famelan-keloka. Herisetra sy fanilikilina ny vokatry ny fitiavatena araky ny averimberitsika matetika. Etraketraka no manjaka indrisy eo amin'ny fiarahamonina misy asika amin'izao ary zay no mahatonga an'izao krizy zao, satria akombore tokoa ny fosika. Sy hita isony zany ny maha atsikasika satria ny fo isika teo no mahatsikasika, ka raha akombore izy dia takona revo ao ary sy hita isony zay maha olona asika izay. Ary io no antrateriny afatry ny eveka ary izay ny tena loza hoy ny eveka amin'izao krizy izao, satria raha akombore tokoa ny fosika dia very fanahy mbola velona isika, very repère sy hita isony ny soatoavina. Raha akombore tokoa manko ny fosika dia lojikan'izao tontolo zao no refy ka sy lojikan'ny mahaolona isony, izany hoe sy hita isony ny fanahy mahaolona. Engany mba ho masina tokoa ny fosika sy ho akomboren'ny fialonana, io no nahatonga sika manangandrindrina matetika na ao anatin'ny fianakaviana azy mifanapotika ary indrindra say mamono misy noho izany fialonana izany. Milaza miara-mahitsika amin'izao krizy izao dia mifanilikilika ny mpianakavy noho ny zavatra mialatsiny ao sy antony azy. Engany mba sy akombore ny avinavina ny fosika ka mahatonga sika heritreritra fa sy mila ny hafa noho ny avinavina io. Tadiditsika ny hafatra nataon'ny papa raha namangy sika izy, tandremo izy so dia misy heritreritra hoe za sy mila ny hafa, mila isika mitady ny hafa isika. Ka noho n'io avinavina io anefa dia mahatonga sika sy mivelona ny endrika mahaolona antsika koa. Azosika sara ankehitriny ary ny loharanon'izao krizy izao, ary indrindraindrindra azosika onina ny antony anaovasika n'izao synôda izao mba andesesika ireo akombrement voalaza sika reo ka anorenantsika tontolo-piainana vaovao eo anivon'ny fiainantsika andavanandro, anajasika ny tontolo iainana ka ahafahan'ny zavaboary vokatry ny fanazasika azy anampy asika hita ny fivelarana mahaolona sy mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra, ary amin'izay sika dia ho afaka ankalaza an'Andriamanitra ao anatin'ny tontolo-piainana maneho an'izay mahazanak'Andriamanitra sika izay. Ka raha ny fosika tokoa no miova dia le lanitra vaovao sy lay pentecote vaovao ary départ vaovao irososika amin'ny fanorenana sy fanarenana an'ity tranobe iombonana ity.
fantasika sara nefa fa io fosika io ihany koa no aserovasika ny maharary sy ny mahavesatra ary ny fizaliana sy ny fahoriana entsika amin'ny fiainantsika andavanandro sy miafina amin'Andriamanitra izany, fantatr'Andriamanitra izany. Ka izay indrindra no andrinisasika ny Jesoa ao amin'ny evanjely milaza amintsika hoe mankanisa ty amiko ianareo zay manana enta mavesatra fanamevana anareo aho, menara amiko fa malemy fanahy izy sy manetry tena aho. Izany no averintsika rehefa avy manokatena amin'ny fomasiny Jesoa isika, satria miverina ao amin'ny Jesoa isika ary mametraka amin'ny Jesoa ny fosika manontolo sy izay mavesatra ka mevanin'i Jesoa fa afantarany efa ry kristianina ava malala fa ambaran'i Jesoa amintsika mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena aho. Izay zany ny lalana afahasika miombona bebe kokoa amin'ny Jesoa, ka raha miombona amin'ny Jesoa sika dia izy mitondra n'izay mavesatra rehetrarehetra eo amintsika, ampianariny ary sika anana n'izay fahalemem-panahy sy fanetretena izay, ary io no afahasika miombona aminy. Ary raha tadiditsika koa amin'ny toerana hafa dia milaza Jesoa hoe sambatra ny malemy fanahy fa andovan'ny tany izy. Ka izay indrindra fa indrindra amin'izao tapany faharoa amin'ny synôda tanterahisika izao, ka ezahsika anova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary araky ny teny faneva hoe fianakaviana, eklisy kely miaro sy mikolokolo ny zavaboary tanteraka izay raha isika malemy fanahy sy fanetretena. Satria raha malemy fanahy isika dia fantatra sika fa sy anapotika ny zavaboary manodidina sika, sy anangana motro, sy amelona motro, sy amelona afo manapotika, fa kosa ametraka lamina ahafahasika manarina ny tranobe iombonina, manambara herisetra ny afo marina, manambara fitiavana ny afo fitiavana ho isika. Kanefa fantatra sika fa lay afo ambara hoe motro io no manapotika ny tontolo iainansika. Ka raha taranaka mpanorina marina tokoa isika, raha norina tontolo iainana vaovao, dia io nambaran'i Jesoa io ny lalana, zany hoe sy mainsy malemy fanahy sy manetry tena isika ary dia andovan'ny tany. Ary izay le lazaisika hoe fandrosoana lovanjafy maharitra, satria vokatry ny mahaolona manontolo ary ao anatisika ao. Ary zay ny sitrak'Andriamanitra ary mivelona ny vokasion-sika hatramin'ny voalohany-sika raha manana an'izay toe-panahy feno fanetretena sy malemy fanahy izay, ary anampy an'izay ny fizorosika ho vavolombelony marina, ary erahasika miala amin'izay acombrement vokatry ny fiatsaram-bela sy ny hena maso, fa ny marina no fiainansika ary miaina ny fahamarinana isika. Ary fantatra sika koa araky ny ampianarina any amin'ny sekoly fa izay manao ny marina no endry araky ny ambarasika matetika matoa tonga amin'izao krizy izao isika, dia satria sy misy izay fiainana ny fahamarinana izay mahantra olo-kendry i Madagasikara ho isika, mahantra olo marina, satria izay manao ny marina ny endry, ary izay manao ny marina dia malemy fanahy sy feno fanetretena. Ka okary hiezaka isika fa indrindra amin'izao sika mankalaza ny fomasiny Jesoa, ka anahaka an'izay fomasiny Jesoa izay dia iroso amin'ny fizoroana, amin'ny fahamarinana isika, ary manana modely sika amin'izany. Anisan'izany i Lucien Botovasoa, anisan'izany Victoire Rasomanarivo sy ireo olo sambatra ao ary Frère Rafringa. Ka aokary iroso lalindalina kokoa isika, ary
Zay raha teo no mbola ampisehivy ny vakiteny voalohany ny bokin'ny Deutéronome amin'izao vakiteny ankalazasika ny fomasin'i Jesosy izao: voatokana ho an'Andriamanitra ianao, izao no nifidy anao tanatin'ny maro, maniry anao mba hifikitra amiko, ary izao no nifidy anao. Ka okary kristianina ava-malala mba hifikitra amin'Andriamanitra tokoa isika, aoka ny fotsika ho fo misy an'Andriamanitra. Ka raha fo mamindra fo sy mamela heloka dia mizoro amin'ny fahamarinana ary dia mampiombona, ka rehefa miombona dia mitondra amin'izay tena fiadanana marina izay. Ary rehefa miombona amin'Andriamanitra tokoa isika ary dia izay natao hoe masina, dia eo anivosika Andriamanitra, ary io no mbola ampisehivy ny vakiteny faharoa araky ny taratasin'ny masinda Joany, taratasin'ny voalohany toko 4, hoe: ary toy izany ny fitiavan'Andriamanitra sika, sy sika no tian'Andriamanitra raha teo, fa izy no tia sika mialoha sy naniraka ny zanany ho sorom-panavotana antsika amin'ny fahotantsika. Manana hery rizika marina isika ary ankovo marina maheno an'izany tenin'Andriamanitra izany, satria manana ny Jesosy isika, izy no mpiaro asika, fa indrindra moa raha izy no ataosika ho eo anivon'ny fosika, ka izy no anafaka asika amin'izay rehetra mamatipatotra asika, ka enganie izao fanatanterahasika ny sinoda izao, ka ivelomasika an'izany afatra rehetra izany, ka hiara-dalana amintsika tokoa ny Andriamanitra, ary amin'ny alalany no iainansika ny Pentecote vaovao zay nirisika, ny départ vaovao, ka anana fiainam-baovao ao amin'isika, fa indrindra moa amin'ny ezaka rehetra ataosika amin'ny fifandraisana amin'ny zavaboary, amin'ny fifandraisasika samitsika, amin'ny fifandraisasika amin'ny Andriamanitra. Matetika nambara tamintsika fa isika no Kristy mpiarabelona, ka ao anatin'izay fivelomansika any Kristy mpiarabelona izay no anatanterahasika an'izay fifandraisana vaovao vokatry ny fivoampenitra mahery vaika ao anatsika ao, ka ametrahasika any Jesosy ho tompony ny fosika. Ary zay ny dikan'izao fankalazana ny fomasin'i Jesosy izao, ka raha i Jesosy tokoa ny tompon'ny fosika dia zary tabernakla velona tokoa isika, tahaka ny masin'i Maria no misionera mitondra ny fony Jesosy, mampibaribary ny famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny manodidina isika. Ary amin'izay dia isika no zary chapelle ny famindram-po, ka tahaka ny chapelle dia atonon'olona isika, ka afaka ilaza amin'izay hoe mankanesa aty amiko ianareo zay manana enta mavesatra, mila asika izao andro izao, ary aza sanatria ilaza ny hafa hoe sy mila anao ao araky ny afatra ny Papa. Ny fony Jesosy, isika mankalaza ny fony Jesosy dia misokatra ho an'ny rehetrarehetra, tahaka ny tanan'i Jesosy misokatra mandray atsika, ka aokary ho fony Jesosy tokoa isika, ho fony Jesosy eo amin'ny manodidina antsika, ka hitondra ny famindrapo sy ny famelan-keloka, ka ahasapan'ny olona fa eo anivony tokoa Andriamanitra. Ka raha mahasapa ny olona fa eo anivony Andriamanitra dia miova ny tontolo ifandraisasika rehetrarehetra, ny tontolo iainana, ny tontolo mpiainana, ny tontolo mpinoana, satria raha mahasafa an'izany izy ireo dia ahita fiadanana marina sy hafaliana. Ry kristianina ava-malala, iova ny fiainansika ka ho fiainana araky ny mahazanak'Andriamanitra sika, ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny, analavitra ny lainga sy ny fitapitaka, fa mpanjaka kosa ny fahamarina, ny fihavanana, sady kristianina no malagasy. Hiezaka hamolaka ny tenansikisika, ka hiala amin'ireny fomba mahazatra manimba ny fosika dia ny fialonana, ny avinavina ny fitiavatena
ny fiasaram-belasi fa ametraka kosa ao am-posika ao ny fitiavana, ny fampanjakana ny rariny sy ny hisiny, ny fisimbinana sy ny fikasahana ny soiombonana. Sambatra ny malemy fanahy fandovan'ny lanitra izy ka okary ny fosika ry kristianina havana anjakany fahalemem-panahy sy ny fanetretena ka hay ifanompo isika, anompo ireo manodidina antsikisika fa indrindra ireo voailikilika ireo mahantra izay mitady famonjena amin'izao andro iainasika izao. Maro ny fahantrana amin'izao andro iainasika izao, ao ny aranofo, ao ny aratsaina, ao ny ara-panahy mangezany maro fandrindra ny tanora ary na ny zaza amin'izao volana ny ankizy izao ka ingany ny foniny Jesoa anenika n'izao tontolo izao amin'ny alalasika sy kiraikiraika avy. Maro ny rahatra entin'izao krizy izao eo anivon'ny fiainan'ny tsiraikiraiky, eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely, eo anivon'ny eglizy, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena. Indrisy maro ny korontana, maro ny erisetra, maro ny very fanahy mbola velona ka ndeha ry kristianina havana matoky ny fomason'i Jesoa isika ka akinitsika aminy izany rehetra izany ka ingany ny famindrapony andoro ny virusin'ny fitiavatena, andoro ny virusin'ny avinavina, andoro ny virusin'ny fialonana ka tonga izao krizy izao ka ho sitraniny ny ratra rehetra amin'ny fiainansika. Araky ny fantatra sika mo efa matetika averimberisika fandrindra rehefa mankalaza an'izao fomason'i Jesoa izao sika dia tsarosika fa natokany Papa Joan Paul faharoa ivavana manokana ho amin'ny fahamasinan'ny preteran'izao tontolo izao ny fankalazana ny fomason'i Jesoa satria araky ny afatry ny masinday Jean-Marie Vianney Curé d'Ars mpiaro ny pretra rehetra eran-tany izay azo lazaina fa tena chapelle ny famindrapon'ny fiainan'ny manontolo dia izy no nilaza ny fonsika ny sy mainsy zary fon'i Jesoa mitempo eo manodidina sika ka isika ilaza tahaka nataon'i Jesoa hoe makanesy ty amiko fa anamaivana anareo aho, anamaivana izay rehetra mizaly sy ezanindana Paolina ny fiombona sika amin'ny fomason'i Jesoa ka amin'izay hiasa amin'ny alalasika tokoa ny fon'i Jesoa ka isika no zary Kristy mpiarabelona amin'olona, isika no EOV missionnaire tabernacle velona mamafy famindrapo, fanantenana, fiadanana araky ny voalazan'ny Papa François ka ny famelan-keloka sy ny famindrapo tokoany no an'ny loharano sy fototra ny fandriampahalemana sy fiadanana aokary asiaro an'ireo pretra sikisika amin'izao fankalazana ny fomason'i Jesoa mpiaro manokana ny katedraly, mpiaro ny diocese, atsiaro ireo mizaly indrindraindrindra isika ry Jesoa tompo mibaribary amin'ny fomasonao ny famindrapo sy ny fitiavana ary ny famelan-keloko ary say aminay ny fahasoavanao ahatonga anay koa ho fo mitempo famindrapo, mitempo famelan-keloko ka ho zary tabernacle velona ry Marie Renio renin'ny pretra anao mivavao an'ny pretra rehetra mba hanana ny fon'i Jesoa ary anamasina ny fiainany amin'ny alalan'ny fitorinany vaovao mahafaly, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fahafoizana sy ny fanompoana. Ry Masinday Josepha ianao ray mpiaro ny eglizy eran-tany mivavao an'ny fianakaviana mba ho eglizy kely tokoa ka ny fomason'i Jesoa no eo anivon'ny fiainan'ny fianakaviana ka hifankatia ny fianakaviana rehetra ka zary tabernacle velona, zary chapelle ho an'ireo manodidina azy. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandry vaky.
sika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoasika sandovaky sika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ran'olotra ny ainy, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Sir.